mivavaka fiamenana vavaka fiamenana fanarana arahanao eto amin'ny andramitra izao sy akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasamialina ora eo mivavaka fiamenana iarahanao ny mpanompon'Andriamanitra Rabia Kolosalama mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana mivavaka fiamenana vavaka fiamenana sambatra izay mbola mihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-pirambahavarako mialohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao vavaka fiamenana vavaka fiamenana Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina mbamalala ny ao amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tena koa miaona aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay rano amin'ny fandaran'andramoka izao dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia arabainao tonga somatsara teto ary matoky sy mino fa ifampahireto indray androany ary androany tonga miaraka aminay dia tena aminao tsy sendrasendra koa natongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia, tena resy lahatra an'izany mihitsy ary avana malala ary dia andao sika amin'izao fotoana izao ifantoka indray aloha isika hiaraka ato sika ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hoe aza raisinao fatiantoka ny fahatongavanao eto ary ankaotsirony izao fandarana izao fa tenin'Andriamanitra ninao eto fa tsy faniratsaranaandriamanitra akory ary azo antoka fa raha zao atory zao ianao tenin'Andriamanitra no farany hoenonao alohan'ny atory dia tsy dia azo antoka fa tsy hanofy ratsy akory ianao ary azo antoka fa dia tena ilamo mandray ny tontolo andronao raha pitsa alohavan'ny tenin'Andriamanitra ka dia miarabantsika rehetra misaotra anao fidiaraka aminay androany dia tahin'ny tompo mialoha ny zatra rehetra aloha dia andao antsika hivavaka metraka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra ka andao ampanjotsika navavintsika Angèle Pagès eto France izy nitondra antsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Rahabavy Pagès anao ny fitenenana. Misaotra pasterana amin'ny fitenenana dia manoina ny vedanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao sy izay rehetra manaraka izao fandarana izao. Fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Hivavaka antsika ho fanombohana amin'ny fotoana. Ry tompo tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao be dia be izay tompo raha mbola afaka ihany manambara ny amin'ny teninao amin'izao fotoana izao. Mangataka anao izay Jesosy tena atrehanao manontolo ny fotoana rehetra Jesosy io mba tena ianao anie Jesosy no anatrika anay na dia elan'ny kilometera maro ary izahay ary tsy ny fanatrehanao ihany fa ny tena fanotronanao mihitsy Jesosy. Matoky tanteraka izay tompo mahalala fa ny hira fiderana izay ho asandratra dia hanitra kasitrahana dia ho hanitra kasitrahanao tompo ary ny amin'ny teninao Jesosy izay ho ambaran'ny mpanomponao dia tsy hiverina aminao foana ireny teninao ireny Jesosy raha tsy natanteraka izay nilana azy ary matoka Jesosy fa ao anatin'ny teninao raha misy marary na misy manan'olana dia efa manomana vahaolana sy fanasitranana sahady ianao tompo vavaka izay tamanokana ny amin'ny connexion ianao mba tsy ho tapatapaka ireny ary izay rehetra mandray ihany koa izay teny sy manaraka izao fotoana izao dia mangataka anao izay Jesosy io ianao ny tamanokana azy ireny tompo ameno izay rehetra tsy ampy ao anatin'izy ireny Jesosy mankasitraka be dia be anao izahay dia raha tsy laza Jesosy ao anao rery ihany amin'ny anara maherinao no izay mangataka izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Alleluia, mankasitraka andrianao na vavy Angèle Pagès na vavaka manobe izay nentinao dia Andriamanitra manaka fahasoavana ny mahalfitianao
mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahaleza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Miloha zavatra aloha raha isoary aloha ny tsodrano dia fampiarahana avy eo. Aleloia. Tsodranotsika dia mpanjaka voalohany 7:20 ka ny andininy 5 hatramin'ny 7. Aleloia. Mpanjaka voalohany 7:20 andininy 5 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nandro natory tao ambanin'ny anjavidy anankiray izy indro nisy anjely nanohy anazy ka nao taminy hoe miarena ka homany. Dia nijery izy ka indro teo anilany lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano iray tavoara, ary ninona sy nisotro izy dia nandry indray. Ary amin'ny fanondroany indray ilay anjelin'i Jehovah dia nanohy anazy ka hoe mifoazy ka homana fa lavitra loatra ny alehanao. Dia mifoha izy ka ninona sy nisotro, ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany hanina izany 70 andro sy 70 alina izy ho an'ny Horeba tendrombohitra Andriamanitra. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Aleloia. Amen. Inona moa nitsofako rano anao androany? Nitsofako rano anao androany dia izao. Mety reraka ianao tonga eto androany. Mety mandalo ady ianao mety mandalo farerahana takany Elia ianao ry havana malala. Elia teto dia efa natory ny harerahana sy ny hanohanana ary tsy nanana ninina. Fa izao vao ihany avy niresaka taman'olona anankiray nampahery olona dia niteny taminy hoe azadino e. Aleloia. Fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ny mpanompon'Andriamanitra ry havana na dia reraka aza efa matory ny harerahana sy ny hanohanana tsy manana ninina ny ampelantanany. Andriamanitra tsy manadino an'ireny. Andriamanitra tsy manadino antsika. Fa rehefa nitairin'ny anjely izy dia teo amin'ny lohany efa nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara. Dia ninana izy roa fa nefa reraka loatra izy dia mbola niverina natory. Fa izao tsy mampaninana an'Andriamanitra mamerina fanondroany an'izany hetsika izany, hamerenana ny ainao, hanomezana hery ianao dia mifoazina fanondroana izy, dia mbola nisy fanondroana indray teo takany teo aloha, dia mbola nihinana indray izy dia nisotro. Ary avy eo amin'izay dia nandeha izy ka iny sakafo nohaniny ny indromihinana iny dia nitondra hery sy tanjaka ho azy nandritra ny 70 alina sy 70 andro nandana ny tokantrano Horeba. Nitsodraniko aminao dia izao, Andriamanitra ne aniraka anjely anohana anao amin'ny lafin-drehetra. Raha mofo ny tsy ampy aminao, anohana anao ny anjely. Raha rano ny tsy ampy aminao, anohana anao ny anjely. Na fitahiana ara-bola, na fitahiana ara-pahasalamana, na fiarovana amin'ny lafin'ny tsy haiko, tsy fantatro, ianao no mila an'izany. Isika tsy avy mahafantatra an'izany. Jehovah Andriamanitra niraka anjely anohana anao. Aleloia. Hanome hery anao ahafahanao manohy ny dianao. Tsy maintsy tonga any Horeba ianao, tsy maintsy tonga ao anatin'ny zo ianao. Aiza moa inona izo io taony ionan'ny Elia tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Ho tonga any amin'ny tanjony iriny ianao anohana anao any anjely. Ho tahin'ny tompony ianao. Aza-kivy, mahereza fa tiantsika Jesosy. Zay nitsodrano ka dia raiso ary zany tsodrano zany Jesosy noheriko. Zokiamy io Koweït, Rosemine France, $100 Koweït, Manamtso France, Erikaraky France, Asiny Apôstôly Madagasikara, Zaskapatity France, Tsily Amboramela France, eny amin'ny Ray Miarinena France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Marina Tiana Canada, Erikaraky Evanteneko Someva France, Etody Noeline France, Lovlitina France, Mirarandriamanala Allemagne, Yama Koweït, Ramrosolika Koweït, Mampionina France, Angelina Diamant Chine, tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Angelina Diamant Chine, Marina Tiana Canada, Jessica Patiti France, Lovlitina France, Erika Rack France, Miarantany Marisabina Madagasikara, Marina Tiana efa teneniko teo. Alléluia. Artisanat de Madagascar, France. André Suzel, Suisse. Marie-Jo, États-Unis. Cotanella, Belgique. Marcel Rafal Manana, France. Dia zay. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Raiso ny tsodrano.
dia votanteraka amintsika rehetrarehetra ne zany tsodrano a raha zanao so Sylvie Koety tainy tompo sika rehetrarehetra eno ira mahafinaritra be tsika ira vaovao be aleloha ira vaovao be androany a noenotsika anovoantsika n'ity fotoana ity dia ao anatin'izay ianao a ao am-pianonana hira afaka mieno afaka manoratra ianao fijona vavolombelona inona ny azonao ambara androany inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany a azonao mezam-boninahitra azy za zavatra anankiroa no ijoro vavolombelona aminareo androany nandeha lavilavitra kely zay androany namita 400 kilomètres teo ny fotoanako amin'ilay olona tokony 16h15 nefany a no ny antony manokana dia tafiangy aloha be zahako dia 15h dia tonga tany amin'ilay toerana nalehako dia rehefa tonga tany amin'ny toerana nalehako a dia isaorako an'Andriamanitra tonga dia afaka nandray ahy ilay olona dia dika zany tafaverina aloha dia tonga aloha be ahy satria na ny tena marina tokony any amin'ny valo sasany alina amin'ny sivy tany tokony ho tonga androany dia misaotra an'Andriamanitra fa aloha be adiny ray sasany mialoha an'izany dia efa tonga dia afaka nakaina afaka nanomana fandarana zay aloha ny voalohany ny tantanan'Andriamanitra ny tiako nandroso sy miverina tena hoe ary tena hoe tokanomezana ohatra anao raha nitady zavatra anankiroa hoy ny fomba fiteny malagasy nitady toko kasendra vato fa raha zavatra anankiroa no tokony nalehako tany dia verina avany a tona zavatra anakenina angamba ny rakely indrindra na dimy a nentina ny verina nody tsara Jehova tena hoe tsy tongatonga fotsiny amin'ny toerana anankiray zany ianao fa misy Andriamanitra miandry anao any a manomana ny tsara indrindra dia tahiny tompony diako tahiny tompo Angèle Pagès France haingony rina Andrena Soa France dia ao ihany koa ny Anamainsoa Italie tonga soa anao ny Tamatavy any manao ny cyclone mampalahelo be manao ny any aminareo any efa nilamindamina ve ny cyclone ry havana malala ny Madagasikara zay no fijona vavombela voalohany dia fijona vavombela faharoa koa nafinaritra kely androany tantaraiko anareo ty tamin'ny maraina zany a tao amina toerana anankiray fividanana piesy na tomobile zay za zany mividy hoe dia eo amin'ny kesa zany mandony vola dia io misy ranabavy afrikanina zay dia manontany an'leo amin'ilay fivarotana zay nareo izy manana dépanneuse le fiara fibatana fiara maty reny zany dia eno izy ilay ato amin'ilay olona dia ohatrina midoleza izy hoe ilay olona le ao amin'ilay magasin zay izy tsy mibata hoe tômôbila hoentina any an-tranon'olona fa tômôbila hoentina raha tiana te alefa ty aminay dia entina ty alefa any an-tranoko izy tsy mitondra zany zay izy teo le raha matoa zany dia sahira hitako tena sahiran-tsaina teo zany izy ry havana malala efa lamina cyclone tsara Jesosy mivavaka ho an'izay simba fananana hita hoe maromaro ny fananana maro dia maro ny fahasombana fa dia apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana zay ihany tsisy afa-tsy zay Andriamanitra nonitra ny simba sy ny very rehetrarehetra bonsoir Thierry bonsoir ihany koa ny Anamainsoa potika Tamatavy mampalahelo be tena mivavaka ho an'ny Madagasikara fa tena marefo ny firenentsika raha vao teo ny tratran'ny cyclone hafa fa tena mafimafy no maly iny a hitanay daholo ny vidéo fa tena mampahiranareo izay ihany dia tahiny tompo dia zao zany le toerana fijona vavolombelona tena zany le ranabavy hitako tena miadi-tsaina izy vehivavy tena miadi-tsaina satria zao zany ny problemany simba ny tômôbiliny rehefa simba ny tômôbiliny tsy velona intsony dia nentina tamin'ny garage teo akaiky teo misy garage vatry tômôbila vaovao dia hoy izy le garage tao amin'ny vatry tômôbila vaovao 2000 € manao an'io tena hoe ranabavy hoe aizany tsy vitako zany fa aloha ny ahy entiko moto fa tsy hajanoko ato dia teo amin'izay nitady zany mitady an'ireny camion dépanneur reny zany izy hoe andeha hitondra le tômôbily ody dia tsy nisy nitondra le izy nefany telo menadary zareo dia misy tômôbily anankiray zany eke ho taritin'ny zareo tômôbila nefa tsisy samy mitondra satria ny tômôbila moa rehefa tsy velona ka taritina dia tsisy frein mitovy amin'ny tsisy frein mafy be ny frein mafy be ny volant sy ny sisa dia sahiran-tsaina teo zany izy dia eko zareo miresaka inona ny atao tsy hitako izay atao miadi-tsaina raha manao dia mantsy anazy hoe manao na nareo le vaovao fa inona ny olana ho ahy tsaho izy ny tômôbiliko mijanona tsy tiako hajanona tiako entina mody fa izaho hainao mody tsy dia lavitra le izy ngamba ny 5 kilometra tsy dia lavitra le izy fa tsy tiako hajanonao fa izaho izy misy dépanneuse dia zay andra zao za nanana fa efa namidiko fa misy le namako nividy azy na so tsoko so dia mba
afaka izy maka ny tômôbilinao dia andeha haka an'ireny zany dia fantatro nefa fa lafo maka an'ireny mahalafo maka an'ireny dia nalahelo azy ary izy hoe manjana azy zoaro ahy misy tady ve ao aminao misy tady ozy izy ao tadiditsika hoa dia izy ao izy nitondra an'io ahoana nitondrana an'io sao dia midona sao dia simba sao dia ohatrao dia izy manjana azy hoe za nitondrana azy halleloia sira mizavy ianao izy sira mizany ao ahy tonga anao any ve io tonga koa io fa zao izy nitarika dia hoe rangahy be zay zany namandro hoe tarika izy dia nampianariko rangahy zao zao ny fomba fataonao rehefa hitarika tsy ataonao tamina tsy ataonao tsy atapaka ny tady dia zany no tena hoe ariny ny lalana dia zao kilomètre à l'heure any ny andananao fa foy kely ny taditsika dia za mamatotra ny tady dia za mitondra avy ato aoriana aza matahotra nareo dia tena be mihitsy le ranabafy le tena sao dia mipatena simba amin'izany tompy sao dia midona le any amin'le midona satria frein zany dia tsisy dia za mantsana azy hoe andao afa vitatsika io halleloia dia lasa amin'izay nakanaka le tômôbily zay dia natsahako teo tômôbilako dia lasa amin'izay na dia nanatitra azy dia nitaritina dia za zany le mitondra le fiara tsisy frein ato aoriana dia voninahitro n'Andriamanitra tonga zao matsara tsisy nikianina tsisy nahina tonga hatramin'ny mahazo parkinina tsara mihitsy ny tômôbila dia nomeny cadeau ary havana faly be dia nomeny cadeau ary havana malala ary zao io cadeau nomeny anahy io dia ndraisiko le izy fanomezana kristiana tsy mandaa fanomezana dia ndraisiko sao matsara tokoa cadeau tsy kely zany fa ngezangeza ary zao zahako tokony handeha misy déplacement be analehako androany dia iorine izy zany niantoka ny carburant sy ny déplacement sy ny sakafoko nandeha tany amin'le déplacement ohatra hoe nandeha gratuitement zany androany nefa nanao kely an'izay zavatra dia tena hoe jesosy tena misaotra satria raha satria zao taloha nitondrana anazy dia za nanome toky za no migarantir tsy midona ito raha midona zany sanatria dia za zany nanome toky dia za zany lasa manolo fa zao sahako le izy ny asa ny ravana malala dia zao za rehefa misy zavatra miseho eo anoloako ka mifanenamiko dia ny azo fotsiny vitako io matoasan'Andriamanitra mifanenamiko ary ny any varavarana misokatra na tonga dia hidirako tsy salasalako zany satria nahoana za miaraka amin'Andriamanitra tonga sao matsara le fa fifaliana ao ny lamatoa fifaliana ho any le lamatoa tonga sao matsara tsisy nefa zareo izy dia misy lehilahy miaraka aminy lehilahy daholo miaraka aminy ao afrikanina en plus fa tsy hoe vazaha saritaona fa tena hoe tena tsisy sanana ao an'le izy ry zareo fa za sahako ny dirana tamin'izy satria za miaraka amin'Andriamanitra dia tonga sao matsara le izy dia faly andro any zany hoe za anso mampianatra zao ny teneko hoe aleo mamporofona amin'ny olona fa misy gasy aty halleloia misy gasy aty gasy mahavita an'izany ny ahy olona fa tsy samy manao zany en plus aty andafy ianao tsy samy manao an'izany tômôbila tsy vela zany taritina fa nitaritina le izy dia tena hoe faly satria nitahin'ny tompo narovan'Andriamanitra raha nidona teo ma tsisy zany nanoroko zany nanome toky en plus nameny cadeau halleloia nameny cadeau ary afa nameny vola na voninahitra tsy fantany mihitsy fa raha dépanneuse iny tena nandoa vola be izy dia fantany hoe tsy niasa maina kosa zany fa dia nomeny cadeau dia ndraisiko koa le cadeau fifaliana mihitsy dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay nitahin'Andriamanitra andro any dia mba zareko amin'izareo ndao ianiritsika anjaranareo indray zao inona indray ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo lasarintsika alefantsika nira dia nareo indray zao no manoratra fitsona vavolombelona tahiny Jesosy kadaka malala France bertsava Koety ary sotolotra Madagasikara dia misaotra zoky aja ary sotolotra Mesobeanjana Arabia Saodita tonga soa daholo marizy hoe États-Unis lasarintsika meno finaritra daholo dia soraty ary ny fitsona vavolombelona reo andaontsika manome voninahitra an'Andriamanitra hitanareo tsika rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra raha pitso anaovan'Andriamanitra zavatra indray izy ianao ny sandra teto indray azo raha pitso alina raha anaovako za aloha dia miandrandra an'izany halleloia ndao ary tahiny tompatritsika rehetra Anarana misandratra anarana matanjaka ekofanirehetra ianao no tonga lafatra ianao no tena fatratra tanteraka mirehetra
farmana fitiavana Eutra muzera marina Panatonany meloka sasasatra Izay rehetra mitika sy mandototika Ireo tena tiavina Manantonao tsy sarasariko Falanao azy maitro Tumisarabambuni Pitumula sajan Fatapuju atana tarana Miasanao tiraka Ifiasanao titakatra Kasano bidiwasani Ianao mitonga lafatra Ianao mitera fatratra Tanteraka mirehetra Ianao ray tonga sorona Maladio aniraha Novelona manantonana Unifanana Baiery azo irenana Kivary rehetra mekuka Mekuka Imurika aminao Elefatra fampiva fuyara Tumisana tambuni Pitumula satan Fatapuju atana tarana Mekuka Imurika aminao Elefatra fampiva fuyara Tumisana tambuni Pitumula satan Fatapuju atana tarana Mekoaka ny titran'iny efa anatin'ny chaîne YouTube atsika iny raha nijery an'iny nareo Erika efa anaty YouTube iny androany miankohaka ny titran'iny irany zona famonjena Alléluia. Tatolotra anareo manokana iny indrindra fa Erika zay ty zona famonjena be ohatranay Alléluia. Oui, je crois minina hoe voninahitry n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa nafinaritra ny tontolo andro an'io. Alléluia. Tsara Jesosy. Azoko teneny. Tonga soa nametsy makrina Koety, soa meva France efa niteneniko teo, Bert ça va Koety. Oui, Suzelle, donc ma journée d'aujourd'hui, Jésus est vivant, il m'a accordé une victoire durant cette journée
Il a été avec nous et a protégé notre petite famille aujourd'hui. Alléluia. Que la gloire soit à Jésus seul. Amen. Alléluia Suzelle. Mankasitraka indrindra. Hoy koa tany iray misaotra ny Jesosy malala fa mbola velona soa tsara ny ankonako na dia sarotra ny lalana. Tena lehibe ny famindram-pony sy ny fiarovana isan'andro mitombonandro izay mianakavy sady tsy misy maty ny fianakaviako an-tamatavy na dia simba hatramin'ireo fa tsara ny tompo voninahitra ho azy irery ihany. Zava-dehibe ry havana. Misy fotoana simba ny materiel misy fampitehana materialy fa zao Paoly koa mba tratran'izany. Aza miteny mihitsy na aza manontany fa manina ary zany mivavaka dia tratran'ny fahasimbana. Paoly koa vaky sambo tompoko. Fa zao Alleluia. Ny aina tsy voakitika. Zay ny tena zava-dehibe zany. Materiel zany azo soloina zany. Materiel zany hitahin'Andriamanitra antsika zany dia voasolo. Ary zany mitsojano izay rehetra rava materiel, rava trano. Misy tamintsika teto mety tratra ny accident androany simba ny tomobile. Matokian'Andriamanitra. Andriamanitra nolo an'ireny amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Alleluia. Dia Andriamanitra maly anolo izay simba rehetrarehetra. Hoy Hortensine Coët tonga soa ihany koa. Hoy Marina tia namana hoe isorako an'Andriamanitra vita soamantsara ny tontolo androko androany manao entretien ohatra ny resaka fotsiny fa tsy sarotra be isoran'Andriamanitra fa velon'aina daholo ny havana rehetra ny Tomasina. Tsara Jesosy. Ahoana izy zandry tojo. Ny tontolo androko androany dia isorako an' Jesosy fa nisy zavatra nampitaitaina be izay dia nivavaka aingana dia avy eo tsy naninona le izy dia tena nisedy zaho eo misaotra betsaka Jesosy niasa azy ny ain'ny vavako dia raina Jesosy niaro sy nanome sakafo zaza ho anay. Halleluia. Amen. Tsara Jesosy izy ary sotolotra. Zoky ary sotolotra ny zavatra nataon'i Jesosy taminay mianakavy kely fahasalamana fiarovana hatrany. Halleluia. Tsara Jesosy. Hoy Tody Noeline hoe voninahitro Andriamanitra irery ihany fa nomeny fahasalamana izay mianakavy no tsy naheno loza anio ary tonga soa eto indray. Tsara Jesosy. Hoy Angelina Diamant dia raina Jesosy tafafo maraina na tratra fandarana misaotra ny tompo salama tsara natanteraka asa mandraraha androany. Halleluia. Tsara Jesosy. Efa mifo maraina mantsy ry Angelina Diamant efa 12 février any aminazy androany. Hoy Soameva ranambavy Soameva hoe ho an'i Jesosy malala tompo zavatra irery ihany no voninahitra vita soamantsara ny tontolo andro ny asa nahazo fahasalamana hatrany. Tsy naheno vaovao ratsy narovan'i Jesosy tamin'ny ratsy rehetra mbola velonaina tonga eto soamantsara isika mianakavy. Alleluia. Amen. Tsara Jesosy malala tompony sabata. Alléluia. Amen. Oui, Thierry Berthelot. Très bonne journée aujourd'hui. Dieu était avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Merci Thierry. Oui, Anna Miernienne. Direct Jesosy. Gloire à Dieu. Direct Jesosy fa narovany sy nomeny ny sahaza androany zay vita ihany koa ny adidina tao androany. Tsara Jesosy. Anao izy ny Charline. Oui, ny Charline direct Jesosy. Teraiko hatrany Jesosy malala fa tena nanavaka ny mivady izy tamin'ny fantarovany cyclone. Ireo ray tapo rehetra ny andro vonjy ny dradradratra taminay nefa samy tsisy afaka nivoaka ny trano mihitsy fa izay mivady nivavaka sy nifona ary nisaotra n'Andriamanitra sy namaky ny salamy fiderana maromaro fa tena tsy nikasika ny tranonay le cyclone raha vao malala tena naiky ny fahagagana ny seo taminay mivady ny vady. Halleluia. Tsara Jesosy. Mino fa ho tantaraina any amin'ny fiangonany ny zavatra ny ainanay mivady tamin'ny fantarovany cyclone tsisy voakitika na dia ny pot de fleur ray azy. Halleluia. Tsara Jesosy. Mahafinaritra mahafinaritra loatra témoignage-nao ty ny Charline. Halleluia. Mahafinaritra be mihitsy. Mahakasika be sady matafiditra be le hira ho izy tojo. Halleluia. Ahoana izy ranam-bavibeta misaotra n'Andriamanitra nafinaritra ny tontolo andro androany velonaina anay mianakavy salama tsara dia raiko Jesosy malala. Halleluia. Amen. Halleluia. Ahoana izy ranam-bavirika. Halleluia. Dia raiko Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy hery tanjaka sy fahasalamana izay mianakavy kely sady nandamina sady azafady lamina avokoa ny asa mandrara rehetra ka narovany tamin'ny ratsy rehetra izay mianakavy ary isorako azy koa fa mbola narovany ny fianakaviako rehetra tany Madagasikara tamin'ny cyclone Mali iny tsy nandrenesana loza. Halleluia. Amen. Za koa mijovavim-belona aminareo fa tsy nahary loza koa tamin'ny fianakaviako. Tsisy fianakaviako ray ary na ray ary tradozy.
ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Hitanareo joroavimbelona aminareo kely momba ny cyclone. Ny tranonay ao Ankady vato, tranondrazanay tao ny nalatsahan'ny tavoninay tao zay niteraka tao ny dadabeanay niteraka ao Ankady vato, de tranonay io anisan'ny trano efa anisan'ny talondro indro eo Ankady vato. De tamin'ny taona 1982 ry havana ny cyclone, tsy haiko zay fa René Charline mety mahatadidy an'izany fa ny cyclone nahery be volana janvier de nievacuena ny tranonay, de nandeha zay nifindra ny trano nakany amin'ny dadabeanay tany Amboda Kadramana, fa ny tranonay efa natahoranay rodana tamin'ny taona 1982. Ny cyclone be de efa natahorana enjera, fa cyclone firy zay raha mbo ao mipetraka ao ny anabaviko zao, fa tsisy tazonin'i Jesosy. Eny misy ro fanamboarana fa ny tiako tenenareo zany hoe rehefa misy cyclone ohatr' zao mahita trano mirodana de mbola mahatsapa foana hoe misy famindram-pon'Andriamanitra miazona ny fototry ny tranonao, fa trano efa taloha be zany fa de ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsisy loza, tsisy ny fahafatesana, tsisy tranony enjera, tsisy tamboly enjera, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ao zay aza sikapaty misaotra anao Jesosy velonaina mianao ery tanjaka, vitako daholo ny asa rehetra nataoko androany ary ny arovanao hatratr'izao fotoana zao zay rehetra eto mivavaka fiambenana. Misaotra navavy aza sikapaty. Ao izy zokolina olina hoe alleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fanome ny fotoana mba afaka nivavaka nandamany tato an-trano, nanao zay tokony natao rehetra. Misaotra azy koa amin'ny tantanany ny tontolo andro ny vady aman-janako androany, de mbola tafahoanao indray zay. Voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Halleluia. Tsara hira Erika. Ao izy Marcel Rafarimanana. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, fa nisy fotoana betsaka ny maty tamin'ny havanay de nifoazon'Andriamanitra etoy tamin'ireny ao ary nangataka hery tamin'i Jesosy arizaka mandeha Madagasikara de nitetiny ambany volo any foana ary voninahitra Andriamanitra fa betsaka nangeda eto ary mbola mitoy manao ihany aty France, fa tena atetanteraka tompoko, tena atetanteraka tompoko. Alleluia. Ora zana zo Sylvie hoe alleluia, mankasitraka ny anabavipagesy izy. Alleluia. De hoy ama hoe alleluia, voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa natratra izao fotoana izao nomeny ny tompotombonandro ary tsy naheno loza tamin'ny fianakaviana. Amen. Misaotra Jesosy malala ary nahita fitiby tamin'ny patronko nividy trondro be zay raha ny kotiko efa mahatratra 2 millions vola gasy satria lafo be io trondro io aty, sady tena tiandry zareo tsy mba omeny mpiasa zany fa nomeny anay daholo hoe ataovy laoka anareo. Alleluia. Naray aran'olona roa fa mbola tsy lanin'ilay namako voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Nahita fity tsy Géraldaka, Géralda zay efa lehibe. Géralda zany efa taty amin'ny 85-86 fa mbola talohan'izany Géralda tadidiko tsara mihitsy satria mbo efa natsiaro sainy zay tamin'ny Géralda zany 85-86 tany Géralda, fa tsy Géralda izy fa 82 niakatra mihitsy ny rano tamin'izay. Alleluia. Hoy Ranabavy Berta hoe Marina Tiana efa manao fandikateny. Lasa misy fandikateny amin'ny teny, misy commentaire amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny allemand eto amintsika. Alleluia. Tsara Jesosy. Mimitatra tsikelikely hoe Noélie Fanto tonga soa, France fizazana miadana Madagasikara tonga soa ihany koa. Alleluia. Ny ana maheno soa ndao itsy efa maky ny fitsona vavolombelona antsika. Alleluia. Isaorako ny tompo fa tena narovany tamin'ny rivo-doza ny fianakaviako taty, trano tsotra nefa tsy nisy simba na deray azy, fa manodidina kosa faharavana daholo nefa trano vato vaovao. Lasa daholo ny tafy Jesosy fa teo izy nanatrika sy ny aro. Alleluia. Arabainy nareo tahiny Jesosy. Miavaka ho any mpanompon'Andriamanitra. Roso Elisabeth Madagasikara tonga soa. Manao commentaire amin'ny teny allemand tojo. Alleluia. Hoy zokiny Elifanto hoe tena Jesosy fa nilamina sy navaha manokana ny asako rehetra somary menimenina foana ny mpiara-miasa amin'ny fahamafisan'ny asa, nefa de tsy nisy fahasarotan'ny tontolo andro koa ny andro resako tao. Misaotra Jesosy malala. Amen. Alleluia. Hoy koa zoky Lovely tena Jesosy fa narovany rahavaviko mianaka ny tamatavy kely
kely dia kely ihany ny fahasimbana. Aleloia, tsara Jesosy. Géraldin isan'ny mafy. Dia misaotra ny Suzelle ihany koa fa nandika an'ilay zavatra noteneniko teo izy. Géraldin ve 96 ohatrany taty roa taty. Amin'ny teny sinoa anapavy toko manao commentaire amin'ny teny sinoa koa anapavintsika. Tena tsara Jesosy raha havana malala. Zay no voalaza. Misaotra anareo na manome voninahitra n'Andriamanitra. Tapitra ny fijona vavolombelona angamba. Ndao antsika tonga dia hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ampandrotsika ny rahalahintsika Markely, izy nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raha isaoro ny baibolinao tonga dia hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika ao aorianan'izay miverina eto ny tenako mamela belatra ny tenin'Andriamanitra. Rahalahy Markely, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia miarabanao sy ny ankohonanao. Dia mankasitraka tsamy ny fikarakaranao anay dia miaraba koa ny groupe izay maharesy rehetra sy ny mpanaraka amin'ny mpandarana mpamboaka fiangonana rehetra. Ry lasa nabavy ry hava-malala, resiko fahasahoana lehibe ho anandray ny ahafahako indray manao toriteny fohy eto anaty-anareo androany. Dia mankasitraka indrindra. Hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra ary tsika, izany dia hitantsika eo amin'ny Exodosy toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Exodosy toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika ary izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ity izany dia ireo loza faharoa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezipsianina izy ity. Dia rahantsika mamaky rehefa hita, rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Jehova tamin'i Mosesy, lazao amin'ny arona hoe ahindriro ny tananao, ny tanan'ny tenao eny ambonin'ny sapan-drano ary eny ambonin'ny lahin-drano sy ny eny ka hampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary nahindrotra arona tambony rano tany Egipta ny tanany dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egipta. Ary niombiasy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatoavana ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary Farao dia napaka Mosesy sy Arona ka nanao hoe mangataha ampy Jehova hampialany sahona amiko sy ny amin'ny vahoakako dia alefako ny olona mba hamono ny zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'ny Farao, aoka iseho ny voninahitra noho izay ataoko raha oviana no angatahako anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao hanesorana ny sahona aminao sy amin'ny tranonao ka ho aony ely ihany ny isy azy. Dia hoy izy raha pitso ary ho koa izy aoka ary dia ho araky ny teninao mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka an'i Jehova Andriamanitray ary ny sahona dia hiala aminao sy amin'ny tranonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao ka ho aony ely ihany no isy azy. Ary Mosesy sy Arona niala teo amin'ny Farao ary Mosesy nataraina tamin'i Jehova ny amin'ny sahona izay efa nataony tamin'ny Farao dia nataony Jehova araky ny teny Mosesy ka maty ny sahona teny amin'ny trano sy teny amin'ny tokotany ary teny an-tsaha dia nangonona ivangongo teny rehetra eny reny ka efa maimbo ny tany. Fa noho ny tamin'ny Farao fa nisy iaina dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba niaino azy mirahalahy dia arak'izay efa nolazain'i Jehova. Aleluia, amen. Raha somary verenina kely moa ity dia sady ohatrany hoe fampianarana kely ihany izany fampatsiahivana ireo loza. Ity loza ity dia loza faharoa izay nataon'i Jehova tamin'ny Ezipta. Fa raha ho tantaraina fotsiny ny karazana loza maro, ireo loza folo izany nandroa tamin'ny Eziptiana dia ireto. Tamin'ny voalohany dia ny rano tonga rà, ny faharoa dia ny sahona, ny fahatelo ny moka, fahaefatra ny lalitra, ny fahadimy ny aretin'ny biby, ny fahaenina ny vay, fahafito ny avandra, fahavalo ny valala, fahasivy ny Ezipito ary ny fahafolo dia ny fahafatesan'ny lamatoa rehetra tany Egipta. Eto izany ity moa dia ny loza faharoa moa izany dia ny sahona niakatra tao tanàna izany, tao tanànan'i Ezipta.
ireto raha dirijerina fotsy moa zany dia ireto Egyptiany reto tsy mino an'izany Andriamanitra zany izy fa izy koa dia manana ny Andriamanitra izy. Fa i Mosesy le Mosesy le firenena le Jiosy Mosesy zany dia le firenena natokana ho an'Andriamanitra izy ireo. Ka reo nefa dia nampidraliany reto Egyptiany reto tena mpitehindreo zany, nataondreo rava na dia tany finoandreo oloreo ara dia rava zany. Kanefa tonga Mosesy moa le irak'Andriamanitra hamoaka andreo amin'io tany io, satria efa nisy tany fampanantenana tamin'ny Abrahama raintsika zany. Dia rehefa tsy nety mihitsy moa mpanjaka namoaka an'ireo dia natonga na efa n'Andriamanitra ireo karazana loza ireo. Dia eto amin'ilay loza faharoa amin'izay zany tsika. Niakatra tanety ny Saona. Dia ny tena tiany tsinjiny eto dia hoe rehefa tena namela andreo zany ny Saona dia mba nanao koa ireo Egyptiany reo, nanao koa ny mpimasy, satria reo moa tena ireo mpanao takatoavana eo tena inon'ny mpanjaka, satria ireo dia be da be maro manodidina azy. Ary ireo misy matetika manamafy ny fon'ny Farao zany ireo koa, ny ataondreo ankoatra amin'ny fanamafisany Jehovah fon'ny Farao dia anisany manamafy ny fo, satria ireo koa mieritreritra ny tena no zavatra dia tena hoe izay tenin'Andriamanitra zany tsy rarahindreo fa ny azy ihany mamay azy. Izy tena nampirofo anatrehany mpanjaka koa, izy koa zany te hitaditady toerana eo anatrehany mpanjaka. Dia nanao izay vitany rehetra dia nataony niezaka izy nanao tahak'izay nataon'ny Mosesy. Dia ireo rehetretin'ny mpanjaka zany fa mahavita zavatra. Kanefa motety dia nanaiky ihany ny mpanjaka hoe ho avoakako fa asory ary ireo Saonareo, asory tsy efa tena hoe feno Saona ny tanàna. Dia izay ny tena mpanjaka hoe asory miantso an'izy mirahalahy zany, miantso an'i Arona sy Mosesy. Fa eto ny tena tiana homarihana zany dia izao. Rehefa nitenenina izy, rehefa tonga teo aminy izy mirahalahy ka hoe rovinina ary no asorina aminao Saona. Inona moa raha lasa nabavy fa dia mahagaga dia efa misy Saona zao amin'ny tanàna misy azy. Dia nefa mbola inona moa mba tenin'ny mpanjaka teto hoe raha pitso izy. Kitika kely ingeny toko 5 ka hatramin'ny fahaeniny. Ary Mosesy tamin'ny Farao, aoka iseho ny voninahitra noho izay ataoko raha oviana no angatahako anao sy ny mpanomponao ary no vahoakanao hanesorana ny Saona aminao sy amin'ny tranonao, ka aonery ihany izy hisy azy dia hoy izy raha ampitso. Matetika tonga raha lasa nabavy, matetika efa hita efa loza zao ny ao anatin'ny tokantrano, efa loza zao ny ao anatin'ny fiarahamonina, efa loza zao ny ao an-tokotany, efa loza zao ny manodidina, fa inona moa no nataony eto? Raha pitso indray. Dia matetika tsika raha lasa nabavy, matetika zany koa ny fiainantsika. Indray tsika efa mahita fahagagana maro any ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Indray koa tena misy fahagagana aloha, misy fahagagana fa indraindray tsika ohatry ny taitaitra dia mino, taitaitra dia tsy mino. Dia misy koa fotoana efa tena loza mihitsy, be da be ny lasa nabavy amin'izao fiaina zao, be da be raha ry hava-malala amin'izao fiaina zao, efa tena ao anatiny ankorona ny loza, efa tena ao anatin'ny fiarahamonina eny amin'ny sehatry ny asa eny, fa tena mbola hoe mihinana ihany ny sahitantsika matetika, mbola hoe aleo raha pitso vao alana le loza, aleo raha pitso vao tena hoe, aleo raha pitso vao hoe esoriny ireo loza ireo. Fa manina raha lasa nabavy androany amin'ny teny aminao, dia efa misy tena misy lasa misy fizaham-toetra mamay zany indray mahazo atsika. Fa indray tsika tena mbola mieritreritra ihany, aleo raha pitso manao tahaky ny fihevitra reto Farao reto, tsy mieritreritra hoe aleo hiala androany izy fa mbola raha pitso ihany mieritreritra. Dia rehefa raha pitso dia toa tsy milamindamina kely indray, toa ohatrany hoe eo misy teny mety efa hita indray fa azo iainana kely indray le izy. Dia inona andao namafisy indray ny fony dia tsy navelany nandeha indray reto zanak'Andriamanitra, tsy navelany nandeha indray zanak'Israely reto, satria hitany azo iaina. Dia zany mihitsy any antsika lasa nabavy matetika rehefa misy ny loza tonga amintsika, rehefa misy ny loza tonga amin'ny ankonina, tsy mba malala tsika hoe ahoana re ny hevitra, inona re no atao, hoe aiza ny inona zany tokony eo vahaolana. Fa tsika tsy mba minjay hoe vahaolana tokony androany hoe misy fanapahan-kevitra, tsy mila raha pitso raha lasa nabavy. Fanapahan-kevitra androany dia androany zao dia mila manapa-kevitra ianao ahoana, mila manapa-kevitra ianao inona no atao androany. Fa tsy mbola variana indray hoe aleo ny loza raha aleo raha pitso vao hiala ireo, aleo raha pitso vao asoriny ireo. Dia eo ny tenin'ny Farao teto hoe hita ny fahazo iainana indray, tena mafisy indray ny fony, tsy ny raharaha izy fa nieritreritra izy hoe efa zava-bita iny ka efa azo iainana. Satria rehefa rangonina ireo fatina Saona dia efa maimbo tanàna dia efa manomboka azo iainana. Dia natao tahak'izay tsika matetika, dia zany tokoa tsika raha lasa nabavy, ndrasantsika rehefa loza tsy mba mahay miala tsika, tsy mba mahay tsika hoe ahoana, mila faneritreretana hoe fanompoana an'Andriamanitra. Reto Egyptiany reto tsy mahalala an'izany Andriamanitra andreo, fa nanatokisandreo sy natenaindreo dia reto
reto mpanao fankatoavana reto fa tsika zanak'Andriamanitra tsy manana vatr' Andriamanitra zany tsika. Andriamanitra nitokisantsika Jesosy ny tonga tety ambony tany hitondra famondrena, hitondra fanafahana ho antsika. Ka na ho aiza tsika na ho aiza tsy misy vahoana fa tsy amin'Andriamanitra any. Ary ny tena fahamarinana ary ny tena marina raha mbola Andriamanitra koa misy fotoana tsy afaka manao zavatra amintsika raha mbola apetratsika hoe faharoa na fahatelo izy. Fa androany ianao mitery aminao hoe apetrao voalohany eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra Andriamanitra, apetrao amin'ny fiainanao voalohany eo amin'ny fiainanao Jesosy. Aza miandro loza ho avy, aza miandro fahavoazana ho avy, aza miandro fampitena ho avy, fa be da be nge mipotika, be da be mipotika dia tsy tafarina. Raha tafarina raha mitsipozipozy izy fitenenana, be da be ny rava dia na manangana manangana ny rava zany dia tsy moramora lasa nabavy. Fa androany mitery anao hoe aza variny aza varimbariny, aza varimbariny, aza miandry ny ampitso. Tsika malagasy ary moa dia manana fitenenana mihitsy aza miandry ampitso, aza miandry ny ampitso. Ny fanompona an'Andriamanitra mila manana fahareta amintsika, satria Andriamanitra rehefa mamaly vavaka dia misy fotoana mila ilaina ny faharetantsika zany. Andriamanitra manao zavatra amintsika manao fagagana amintsika, mety tsy ho azo androany ilay fagagana, fa hita tsikelikely mivoatra amin'ny fiainantsika. Fa ny fialana kosa amin'ny faharatsiana, fialana kosa amin'ny loza, fialana kosa amin'ilay zavatra tsy mety rehetra sy ny fahotana sy ny faratsirehetra hoe dia mila androany. Mila amin'izao fotoana izao reka amin'izao anao maheno an'ity tompoteny ity, amin'izao manao maheno an'ity havatra fo ity, dia manapa-hevitra androany. Inona ny tokony ahitsy, inona ny tokony amboarina, inona ny tokony hatsaraina, fa aza miandro tonga ho antsaninao ny sahona dia mbola jerevana fotsiny indray. Aza miantso dia rapitso indray dia mbola azoazo iainana kely indray ny fiainana, dia variny ianao dia tsy mahalala an'Andriamanitra. Fa androany araka ny toriteny tamin'ny sabata hoe andao hiverina amin'Andriamanitra dia tena hiverina ilay fitiavana voalohany. Fa androany manentana anao, androany manentana anao, andao tsika hiverina hitady an'Andriamanitra, andao tsika hanompo an'Andriamanitra fa Jesosy ny famonjena antsika, tia antsika Jesosy miandry antsika. Izy tsy afaka manao zavatra eo amin'ny fiainantsika raha tsika mihitsy mivonona ny olon-tena, vonona ny hanao zavatsika, ary misy be da be mifanapahan-kevitra raitsika mba hahatonga azy hiasa eo amin'ny fiainantsika. Indray hamaky teny Soratra Masina indray tsika hoe izany hitantsika eo amin'ny Jaona 2:5-5:30. Raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona 2:5-5:30. Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana mazava ianareo, mba tsy hahatsatsa anareo no maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Mbola manamafy ihany eto ilay tenin'Andriamanitra eto hoe aza varimbarina fa sao dia sanatriry tonga ny maizina, fa mbola misy loha mazava dia mandehana. Amin'ity taona vaovao ity ataoko izao hoe volana février izao fa misy sy matoky fa mbola tsy tary zany, fa mbola hoe volana iray izany lasa dia andao tena fahazavana eto amin'izao tontolo izao tsika, andao tena hoe zanaka mazava tsika. Dia arak'ilay toriteny tamin'ny sabata eny hoe hanomboka hiverina indray tsika, hiverina iredareda amin'ny fanompona, hiverina mihitsy tsika, tena hoe kasihan'Andriamanitra, ny foto-kasihan'Andriamanitra fa natsika ny amin'ny fanompona, ny amin'ny fitavan'Andriamanitra rehetra, ny amin'ny fitiavana voalohany dia hiverina hanompo an'Andriamanitra. Fa tsika raha lasa nabavy mampahery anao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tsy manana tenena afa-tsy Andriamanitra tsika. Andriamanitra no ataovy lohalarana eo amin'izay rehetra ataonao dia Andriamanitra. Fa raha mbola manana zavatra hafa eritreretinao, raha mbola miandry ny ampitso anao dia tsy afaka hamonjy anao Andriamanitra. Fa androany verena amin'Andriamanitra, androany indray tady an'Andriamanitra amin'ny fontsika, amin'ny fanahintsika, amin'ny herintsika rehetra. Dia izao akoa fahazavantsika manomboka amin'ity volana ity, amin'ity taona 2026 resika dia ho fahazavana eo anaty an'izao tontolo izao, ho fahazavantsika eo amin'ny fiarahamonina, ho fahazavana amin'izay rehetra ataontsika dia mbola misy mazava. Fa mbola iza moa malala tsy mahazo ny ampitsonao avy tsika raha lasa nabavy, ka sao sanatria ny mazava indray dia lasa ho maizina eo amin'ny fiainantsika, fa tsy andry ampitso lavitsika. Fa androany tsika mila manapa-kevitra hitady an'Andriamanitra, manapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. Fa izay ihany ny vahaolana, izay ihany raha izaho zao hita any amin'ny Josoa koa misy tena izany, fa raha izaho sy ny ankohonako koa dia hanompo an'i Jehovah izay. Dia izay andao izay no ataontsika, andao hiverina tanteraka amin'ny fanompotsika, hiverina tady an'Andriamanitra amin'ny fontsika, amin'ny fanahintsika, amin'ny herintsika rehetrarehetra. Fa tonga Jesosy hitondra famonjena. Efa nalohan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, aza manamely tena intsony manomboka androany, fa miverena aminy fa mila antsika izy. Tsika mila azy, mila antsika izy, antsika koa mila azy, satria asan'ny tanantsika. Efa natao ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, efa voalohany, efa nalohany tamin'ny rano Jesosy Kristo sady tsy manatsala ny famonjena. Raha izany famonjena izany ho antsika, raha izany famonjena izany ho ankohonantsika.
raisany famonjezana ny fianakaviantsika sy ny manodidina antsika raha lazana bady fa mila an Jesosy fa tsy mahay manavy tena iretsika fa mila an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mankasitraka raha lasana bady foy ihany izay teny izay kanefa misy matoky fa misy lesona mba asika raisina ihany. Mankasitraka fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, n'Andriamanitra ny dera ny laza ny voninahitra, anio ary mandrakizay. Aleluia, aleluia, amen. Aleluia. Zotra vizinanao rahalahy Marikilita amin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao dia Andriamanitra manakiripahasoavana ane amalifidianao dia mitongozitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany, mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia, amen. Androany tsika dia resaka ny amin'ny loza faharoa dia ny loza ny amin'ny sahona. Tsara fantatritsika moa fa ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy mba misy tonga fotsiny, tsy mba misy mandehandeha ho azy fa zavatra efa voasainan'Andriamanitra daholo. Fa maninona moa no sahona? Andiny Exode 20:1 amin'ny aran'i Jesosy ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy lazao amin'ny Arona hoe ahinjiro ny tananao, mitana ny tenanao eny ambonin'ny sapan-drano ary eny ambonin'ny lahin-drano sy ny heniheny ka mampiakara ny sahona ho eny amin'ny tany Egypte. Ary raha izy sy Arona tamin'ny tambonin'ny rano tany Egypte ny tanany dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egypte. Jehovah'Andriamanitra zany rehefa tonga loza amin'ny fahavalontsika dia loza efa calculen'Andriamanitra tsara mihitsy. Ina moa ny zavatra mba mampiavaka ny sahona? Ny sahona dia fantatsika aloha fa ny tany Egypte dia tany mahavokatra, feno rano sy tany mahavokatra. Dia ny sahona koa tamana amin'ireny toerana ireny fa tsy mipoitra. Fa ny loza nataon'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mitady zavatra lavitra. Za zany mbola mampirenao foana hoe ny fahavalontsika ireo tsy lasa lavitra zany. Ny fahavalontsika, ny fahavalon'Andriamanitra amin'ny zavatra eo akaikiny ihany natsangan'Andriamanitra mila. Ary ny sahona dia anisan'ny mampiavaka ny sahona dia biby farak'izay mora mitombo kely vetivety. Zany raha sahona arivo zany niakatra, vetivety dia tonga ray alina. Tena mora mitombo kely ny sahona, vetivety dia lasa be dia be. Ary ny sahona ihany koa ary rehefa maty dia mora maimbo. Izao aloha ny fahaditson'ny Farao voalohany. Efa ao anaty foana ilay te hifaninana amin'Andriamanitra, hany ka na dia any amin'ny zavatra mahavoan'ny tena azy dia nifaninana amin'Andriamanitra ihany. Dia ny fifaninanana nataony tamin'Andriamanitra vomena ampitombo ny loza teo aminy satria maninona? Mba nanao koa angeny jereo tsara 9:3 ary ny omby azy koa mba nanao toy izany tamin'ny fankatovana ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egypte. Indray andro i Ahitofela ry havana saika nisy ratsy an'i Davida dia nentin'i Davida ambavaka hoe inona moa zany mba ampiodina ny sain'ny Ahitofela dia ka zavatra tsara zay tokony atao dia mivadika ratsy. Ny programa saika ataony hitondra zavatra tsara dia mivadika mamadika zavatra ratsy. Teto dia zao ny tena tiany ny omby asy atao eto dia ny ampiverina an'ireny sahona ireny. Tsika mahafantatra andremby tsika. Ny andremby misy fasy anankiroa, miiba sy miabo. Dia raha ny andremby natao hisintona ka raha ny andremby anankiroa no atao mifampisintona ka mifasy fanohatra. Ary moa zany raha ilay fasy A ilay misintona dia ahoana amin'ilay fasy B ilay tsy misintona dia miraikitra mafy be mihitsy. Fa raha ohatra mivadika indray ka samy ohatra sam'ilay plus zany no miona dia tsy mety miona fa mifanohitra, fanosika.
zany ny andremby a dia mba tahaka izany nge raha naretina atao reto zavatra nitranga reto nody fahadalàna le fahendrena eritretina ho fahendrena nanana ny omby azy satria izao fangato tombontsoa ny fisian'ny saona miakatra eny an-tanàna fa tiantoka nge zany dia ny ilana reto omby azy reto a icontre a tokony icontre ny zavatra nataon'Andriamanitra nataony Mosesy nataony Arona hoe raha niakatra daholo ny saona dia tokony manao fankatovana izy a mba iverina ody ny saona iverina anaty rano ny saona tsy akatra eny an-tanàna fa inona ny natonga izy mba nanao koa izy dia mbola niakatra ihany koa ny saona zany hoe ny fahendrenina eritretina ho fahendren'ny fahavalontsika ampodian'Andriamanitra ho fahadalàna fa dia nifanirana ihany ray andro a nisy namako izay tsaroako ohatra zay zany mivarotra tomobila zany dia matetika izy io rehefa tonga eo amiko a zay moa zany taloha manao hoe takalo tamin'izay mbola tany Madagasikara dia manao hoe takalo za misy moa nanokatra an'izany hoe takalo zany tany Madagasikara nanokatra orinasa izay hoe takalo ka nitanjo amin'io dia manakalo miverina ohatran'le fiainana taloha zany hoe ianao manana hena za manana vary dia andeo hifanakalo dia na tamin'izany a ny izy ohatra hoe tomobile dia ohatra hoe takalo miala vany le olona dia mitondra ohatra hoe mitondra entana ao an-trano ohatra hoe mitondra misy olona zao mitondra salon cuir dia entina amin'ny camion salon cuir dia miaraka amin'ny vola miaraka amin'ny entana hafa dia mahazo tomobile ohatrohatr'izany zany ny ataonay taloha tena nandeha zany asa zany a dia misy namana zay tonga matetika eo amiko dia rehefa tonga eo izy a dia matetika izy mitondra zavatra kely dia maka zavatra ngeza eo amiko dia zany izy zany a miady varotra ambany ohatra zao hoe miteny hoe atakalo zany tobila ohatra izy mitanina tobila kely dia atakalo 4x4 dia za miteny aminazy hoe manindry 50 millions ianao ohatra ny azy zany za moa mpandrazay mifandrarana ataonay dia tonga dia miady varotra izy ataovy 30 millions rado fa azo atao an'izany zao miady varotra isako ny tonga izy dia zay foana izy mitondra kely dia aka zavatra ngeza dia za foana miteny an'le prix dia izy miady varotra vany fa ndray andro famadika le izy nay mitondra zavatra ngeza dia za ndray nanana zavatra kely tao an-trano dia zany anontaniana ohatrinona sisy nomenao amin'io dia ozy amantsi anazy omeko 20 millions ianao tonga dia maika mihitsy izy ataovy 17 millions kosa rado taitra okara hoa dia lasa 17 millions izy nefa raha tena marina tokony mba hoe iady izy ataovy 30 millions ataovy 25 millions ka inona ary ny azoko atao amin'izany fa izay rehetra samy resy lahatra hoe efa zatra loatra n'le miady varotra midina dia mbola miady varotra midina izy nefa misy tokony miady varotra miakatra indray fa efa mifamadika le izy fa rehefa azana nefa miady varotra midina na ampimeta amin'izay a fa ohatra zany nahazo an'reto arifaro reto miasa ianao hoe ravana fean'ny saona eo an-tanàna dia fifalianao anao hoe ny ampitombonisany saona zany ange biby ratsy ary za miteny anao fa ny saona dia biby voalohany hoe biby maloto tsika tsy mihinana saona tsika tsy mihinana cuisse de lin fa tsika tsy mihinana sobakaka zay moa zany tsara fantatria fa biby maloto ny sobakaka dia tsy mihinana an'ireny aloha tsika fa tsy vitany hoe biby maloto a fa maneho fanahy maloto baka tsika hijery apocalypsie toko fa 11 apocalypsie toko fa 11 andiny fa 13 apocalypsie toko fa 11 andiny fa 13 ary nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saona avy amin'ny vavan'ilay dragona sy ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka fa fanahy ny demonia ireo hitanareo a ny saona dia maneho fanahy maloto maneho fanahy endriky ny fanahy ny demonia maneho fanahy maloto zany a ny saona zany hoe tsy mba zavatra tsara zany nameno any Egypta
fa nanirahan'Andriamanitra fanahy maloto mihitsy, nanirahan'Andriamanitra biby maloto mihitsy, ary nataon'le omby azy de vome arakaraky ny nanaovany ny fankatovany de navadik'Andriamanitra ho zavatra ratsy de vome ny tombon'ireny saoany. Mba ho zany angeny ataon'Andriamanitra amin'ny fahavalonao manomboka eto. Ny efipetsy rehetra ataon'ny fahavalonao manomboka eto fa tsy mbadik'Andriamanitra avoa azy daholo. Amen. Tsy avoanao. Nandrinona izy, mety nandrinona izy amin'le diso miady varotra loatra, efa tena fahazaranao sisa miady varotra tamin'izay. Alleloia. Mety tezitra tamin'ny tena izy. Fa tena mety daholo zay maromaro mpanao afera tao aminay tamin'izay. Fa kakadony ny olona zay vao nahita olona niady varotra midina zany tena nahavariana tamin'izay. Izay atao ahoana moa izy efa miteny eto va sao dia henonao ndraiky teny alao be zay le mety amin'izay. Avelatsika ny aminy amin'iny fa ity zany dia zao. Nahavoa any Farao ny ombiasa zay tokony hitondra fahasoavana ho azy hiady ho amin'ny anjarany vomea nanavesatra ny adiny. Andriamanitra angeravana rehefa ombatsika fomba n'Andriamanitra mampifanaritaka fahavalo zany. Rehefa miady ny zanak'Israely dia misy fotoana tsy miady kory ny zanak'Israely fa mifahavalo ihany no mifanaritaka. Sy n'Andriamanitra kotroka sy varatra dia mifahavalo ihany no mifanaritaka anaty maizinao dia ny zanak'Israely spekta fotsiny. Spekta fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy spekta fotsiny amin'ny ady ianao manomboka eto. Fa mifahavalonao ihany ny ady amin'ny fahavalonao. Amen. Dia ny farany andininy ohatra Farao napaka Mosesy sy Arona ka nanao hoe mangata amin'ny Jehovah ampialany ny sahona amiko sy amin'ny vahoakako dia alefako ny olona mba hamono ny zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah. Tsy maintsy niditra ny fampiraharaha Farao. Alleluia. Matoa miditra amin'ny fifampiraharaha Farao. Ny Andriamantsika zay ny tompony teny farany, tsy Farao ny tompony teny farany. Alleluia. Dia mbola tsofoko rahany koa ianao hiditra fifampirarana aminao an'iny fahavalonao. Alleluia. Misy fotoana amin'ny fahavalo zanak'Israely tena miaiky misy tena mahery ny Andriamanitra reo rangahy. Tena ho malaiky izay. Alleluia. Misy fotoana angeravana reo fahavalon'Andriamanitra reo fahavalon'ny zanak'Israely tena miaiky. Asoge. Misy fotoana amin'ny Genesis 5:20 tena miaiky mihitsy ny mponina tao Gerara tamin'ny Isaka. Mialahy eto aminao izy fa ianao mahery lavitra izay. Misy fotoana ireo fahavalo zanak'Israely tena miaiky mahery ny Andriamanitra reo fa oka izay fony izay fona maitra. Alleluia. Tsy maintsy miditra amin'ny fifampirarana ianao fahavalo. Satria nahoana mahery be loatra ny Andriamanitsika. Io fahavalo miseho mafy be aminao io. Tsy maintsy hiditra amin'ny fifampirarana io teny hoe mangatao amin'ny Andriamanitra raha mba azo atao hoe Farao mangata amin'ny Jehovah ozy izy ampiarahany ny sahona amiko sy ny vahoakako. Mbola voasahona ka le sahona mitombo be dia be ka. Ary le izy Jehovah rehefa mitondra loza zay mahatonga hoe aza mba misangisangy amin'ny Jehovah Andriamanitra zany. Mbola sahona velona tombo be dia be manelingelina nge zany ry havany, mampanohy fratsy nge zany ry havany. Fa niditra tamin'ny fifampirarahany moa i Farao hoe asorony sahona fa alefako ny vahoaka anao fanatitra ho an'i Jehovah mba angatao moa.
andriva ty miaroa misesy tamin'ny farao aoka iseo voninahitra ao noho izay ataoko raha ovina anao angatahako anao sy ny mpanomponao ary voakanao na isorana ny saona aminao asy amin'ny tranonao sao amin'ny ely ka ao amin'ny ely ihany misy azy alleloia porofony mosesy mihitsy ry havana porofony mosesy fa irak'andriamanitra izy miporofony mosesy fa afaka mifanaraka amin'andriamanitra izy inona angatao fa ho teny fa ho atao alleloia porofony mosesy tamin'ny farao fa tena manana fifandraisana amin'andriamanitra izy rovina ny tianao ary de zao ny tavatra ny tenen'ny farao rapitso izy izy iny mahatonga anazy teny rapitso nangataka andro rapitso izy satria mbola nampivory kely ny ombiasy aloha izy hoe so mbola misy azo atao taovy herinareo farany tao miala nenina te anakambo te ziriziry tamin'ny evony de niteny any hoe lo rapitso satria aloha androany aloha zay alanenina mandra-parain'ny andro fanatsonareo za mino fanatsonareo ombiasy reo de niteneniny hoe ataovy zay faraherinareo esory reo fa tsy vita de nangataka andro izy rapitso alleloia fa na mbola amin'ny herinandro aza ny teny nangatahany tena tsy vita fizy tsy afaka mijanona ela koa satria ny loza rehefa an'andriamanitra de tena tsy mampitombona ny fahavalo saoana zany tsy afaka angataka-herinandro amin'izany koa ianao afa amin'ny Jehovah nge reo fa tsy saoana tsotra de hoy izy rapitso ary kosa izy aoka de ho araka ny teninao mahafantarinao fa tsy misy tahaka ny Jehovah-Andriamanitra ay zany ny rehare zany ry havana zany ny rehare zany ianao ijoro vavolombelona sy teny amin'ny fahavalonao hoe tsy misy oatra ny Jehovah-Andriamanitra ay alleloia ary ny saona de hiala aminao sy amin'ny tranonao sy mpanomponao ary voakanao ka ao anely any misy azy ary mosesy arona niala teo amin'ny farao ary mosesy nytaneny tamin'ny Jehovah ka nao tamin'ny saona ka ny amin'ny saona zay efa nataony tamin'ny farao de nataony Jehovah araka ny teny mosesy ka maty ny saona teny amin'ny trano sy teny amin'ny tokotany ary tany an-tsaha hitanareo ny famaizan'ny Jehovah amin'ny fahavalo de mamela takaitra tsy hoe le saona nandeha miverina tany anely fa nahazo raharaha maty teo amin'ny toerana nisy azy ny saona be dehibe nge zany maimbo fa Egypta ray manontolo de maty ny saona de nangonina ivangongo teny rehetra teny de maimbo ny tany zany hoe zao Jehovah-Andriamanitra zany raha andraman'ny fahavalontsika na de efa mifona azy de mbola maimbo alleluia tena amaimbony Jehovah-Andriamanitra ny fahavalo ry havana malala hoy izy Jehovah-Andriamanitra nanandra nareo de mahita zao andramoka izao alleluia de mbola nahazo asa nanangona fatina saona natao mivangongo mihitsy de maimbo ny tanàna tsaroa ny farao mandrakizay Andriamanitra ke tsy azo andramana andrakandramany farao ny Jehovah-Andriamanitsika de tsy ny saona velona ihany no hitany fa ny saona maty ary hitany hatramin'ny mahamaimbo an'io ary raharaha ho azy ny anary an'ireo ny andevona an'ireo zany manandrana ny Jehovah aza manandrakandrana ny Jehovah ry havana teneniny ny fahavalontsika aza manandrakandrana ny Jehovah-Andriamanitray tsy te hahita raharaha alleluia fa zao fa no nitan'ny farao fa nisy iainana de nanamafy ny fo izy ka tsy niaino azo rahalahy de arak'izay fanlazain'ny Jehovah vo hita amin'ny farao fa afakafaka ny fofona lamindamina amin'ny fiainana de niova hevitra indray izy tsy maninona nefa zany satria iza kay ny nanamafy ny fony i Jehovah ihany nge ny nanamafy ny fony farao alleluia ndasonge
Nijereny versena hoe nanamafy natonga Andriamanitra nanamafy ny fo Farao mantsy. Jehova mihitsy no nanamafy ny fo Farao. Satria nahoana ry havana? Jehova efa nanomana. Mbola tsy nanamafy fo koa ny Farao, dia Jehova efa nanomana loza anankifolo. Zany hoe efa nanomana module anankifolo, raha hoe examen zany, raha fianarana zany. Efa nanomana module anankifolo. Efa nanomana examen anankifolo izay ho ampanaovina any Farao. Ny tanjon'i Jehova dia zao, ireo loza efa miforonindreo tonga hatramin'ny farany. Ka raha ohatra any amin'ny faharoa dia efa mibebaka i Farao, dia tsy hitan'ny intsony manomboka amin'ny fahatelo. Mbola ho avy nge moka, ho avy ny lalitra, ho avy ny aretina ny biby sy ny avandra sy ny vai sy ny valala sy ny aizopito sy ny fahafatesan'ny lamatoe. Ny tanjon'i Jehova zany dia zao, tsisy vermaina ireo loza omenan'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fahavalo manenjika anao, ny fahavalon'Andriamanitra sy ny fahavalonao ireo, efa nanomanan'Andriamanitra loza ireo. Ary ho hitan'ireo hatramin'ny loza folo. Ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Nanamafy ny folo izy vita fanolamin-damba, tsy hainy fa mbola misy anankivalo tao ao ambadimbady. Mbola misy loza valo miandry azy. Jehovah-Andriamanitra ry havana, manomana fitahiana ho an'ny tia azy, fa manomana ozina ho an'ny tsy tia, ho an'ny fahavalony. Zany teteny aminao, raha nanomana loza folo ho an'ny Farao sy Egyptianina Jehova, tsy maintsy tanteraka ireo folo ireo, nanomana tsodrano koa izy ho an'ny zanak'Israely sy ry Mosesy, dia ireo koa dia tsy maintsy tanteraka. Alleluia. Ianao io zao eto androany, kivikivy ianao androany. Efa za miteny anao, efa tamin'ny herinandro, efa tamin'ny ray volana, efa tamin'ny taona lasa, dia efa misy fitahiana nomanin'Andriamanitra koa any andalo amin'ny fiainanao, ireo koa tsy azo sakanina. Fa ny fahavalo nanamafy fo mba hahafahan'ireo hitany loza. Fa ianao indray manana fotorotoro. Alleluia. Mba ahafahan'Andriamanitra mampahitanao foana isanandro isanandro ny fahatsarany. Tena marina zany. Raha manomana loza ho an'ny fahavalo ve Jehova Andriamanitra ry havana tsy mba nomana fahasoavana sy fitahiana ho an'ny tiny? Za dia mino mihitsy, za dia resy lahatra mihitsy, za dia tena mino. Fa ao ambadimbadikao misy omanin'Andriamanitra ho azy ianao. Sa ahoana ranabavy Kodanila sy Andrenia Suzela sy ranabavy Lina sy Marina Tiana? Alleluia. Ka na inona ihany koa mitranga. Eto zany na inona koa ihany koa fifonana nataon'i Mosesy ho an'ny Farao, ny loza folo efa voalahatra. Dia mba tahak'izay ihany koa ninona ozina izay nafafy ny fahavalo taminao, ny fitahian'Andriamanitra efa milahatra ihany koa manenjika anao aoriana. Alleluia. Nisy mpanjaka angeravana mpaminany atao hoe Balamy. Io zany raha vao mitsodrano io tonga dia tanteraka, vao manosony io tonga dia tanteraka. Fa nisy mpanjaka anankiray fetsifetsy, Balaka ny anarany, te hiady amin'Israely, te hamodika an'Israely. Dia zao no nataony, nitambazany vola amin'izay Balama hoe zay ozoninao dia tena voaozina, ary zay tsofinao rano dia voatapy, ka ozonin'ny zanak'Israely. Tena nitambazany vola, nitambazany harena, nitambazany harena. Fa zao misy tena Andriamanitra milaza manao hoe zay tahianao Jehova dia voatà mandrakizay. Ny olona tahian'Andriamanitra zany tsy matahotra ozina amin'ny olona zany. Vao tamin'ny tena tena nisy olona teny hoe raha izy nisy nanozona ohatr'ireny ianao dia tsy ho aona moa zany, anao moa zay resak'izay sy tadiditsony hoe ianao tsy tafavoaka intsony amin'ny olona io izy le olona. Niresaka tamin'olona misy olona zay manao trano, dia nisy olona niteny zay hoe aza mitodika amin'izay olona izay androany.
mety tsy tafatsy mety tsy voateniko anao ty maly resaka tamin'izao dia nisy olo zany manao trano dia nisy olona avany a niteny tamin'izy nao hoe io ndray tsy ho vitanao io raha ty anahy 5 taona azy dia aveo maty olona nanozona azy io dia hoe netiny maty zany le ozana dia zao no teneniko anao raha nabavy na iza nanozona na mitambatra daholo ary zao tontolo zao manozona n'ity fiainantsika ity ianao zao dia mieritreritra fa iverinao fa firy ny ombiasy sy ny mpanompo samby sy ny dadarabe fa nanozona anaty za hita eto isan'andro eto amin'ny Facebook eto everinao mba firy ny olona mpanompo samby sy ombiasy sy dadarabe sy mpamosavy nanozona n'ity rado rakoto salamy ty misy fotoana zay a rehefa araka anteniko taminareo ny asa zay dia vatra tomobily efa hatramin'izay 20 taona amin'ity taona ity a no nivarotako tomobily efa amina rivorivo ny tomobily efa namita dia zao misy fotoana zay fanakary tomobily manolana dia zao jerenareo tsara ahitana tantara reo tomobily tonga eo tokotany reo fa misy fotoana fanakary tomobily manolana zay dia nay diovina tsara ny tomobily rehefa alefa dia zay tomobily tonga ny anay a dia malotoloto dia diovina zany zava-dehibe ny fanadiovana tomobily misy olona zay diovina am'izay le tomobily dia feno ody hitanao hoe zavatra ohatry ny lamba mena mifonofony zavatra eny miantokantona any ambany seza any any ambanimbany tapi any feno ody vakambakana mifatopatotra tonga dia ozy le mpikarakarana tomobily ray tena fanafody gasy reto ozy izy lamba paty io tena mety vovopaty tena zany hoe tena sin'olona ody ratsy ny tomobily alefa ao aminay mety mba hapotika ny fiainanay zany na mba tsy fantatro nenefa ny tomobily miala eo a tsofina rano ary anisan'ny zavatra mba tena nafinaritra ny client anay tamin'izany a ny anay ny tomobily miala eo dia ivavahana miara-mivavaka aminay ny client dia tsofina rano io tomobily io tena vita amina hatramin'izao a tsofina rano io tomobily io any amin'ny olona any tena hitondra fahasoavana ho azy fifaliana ho anay zany hoe fa ny olona hafa indray asiany ody rasy ny tomobily io mba ho potika sy mba tsy hitondra ny ao fiainanao misy olona manao an'izany ngeravany nidiran'io tomobily io aminao io no mitroka ny arenanao io simba daholy misy olona mpivarotra zao manao épicerie dia misy ody rasy fataony olona mandray an'iny voliny dia iny voliny indray a ao anaty kesy ao mitondra blocage mitondra fatiantoka mitondra loza mitondra misy ary olona mandray an'iny voliny dia lasa tratran'ny aretina misy karazana olona nge ratsy fanahy avana tena ratsy fanahy am'izao fotsiny mamosavy fa zao tsy mitondra ninina tamin'ny fiainana izy nijerena ohatry zao le ody ratsy dia narina dia zay ny tomobily zay miditra aminay tsy maintsy tsofina rano arena avy amin'ny Jehovah reto ny anaranao Jesosy ko fanambinanao reto halleloia dia mba taika izany nasena nanozy ny mpalama hozony reo fa ny haiko mpalama hoe zao a ny ozina rehetra zay afafoko vatika fitay miainga avy eto amin'ny vava amin'ny mpalama ozina dia mandeha eny amin'ny rivotra eny le teny mandra-patongana eny amin'ny zanak'Israely mivadika fitahina halleloia tsara Jehovah zany ny Andriamanitsika zany ninona tolombavaka natao ny Mosesy sy Arona ho an'ny Farao ny ozina ny loza efa voalahatra Andriamanitra mialoha ny tenetinao mody androany dia zao na inona ko ozina le anambavitana manao trano izy dia avy ny teny an'izay le havany hoe io dia tsy vitanao zany io trano io na 5 taona dia tratrany aretina le rangahy dia maty dia ohatry nentin'ny maty any zany le ozina zao ny ampahaizako aminao raha nabavy zay ny tenin'le olona hoe tsy vitanao io na 5 taona ozina zao zany karazana ozina nge zany fa inona indray ny tenenin'Andriamanitra aminao Andriamanitra tsy miteny antsika zany hoe tsy vitanao zany io na 5 taona ary iny ozina iny any mavadika Andriamanitra ho lasa fitahina na nanozina anao ary iny olona iny ianao eo voalahatra ny aloha tany ny fahasoavana isesisesy eo amin'ny fiainanao ary tsisy masakana an'izany satria zay tahiny Jehovah dia voata mandrakizay
hotahiny tompany antsika rehetrrehetra mino fa voarainao zay afatra zay ary matoky sy mino ihany koa fa ny tanan'Andriamanitra velona anie hiaro anao amin'ny ratsy rehetra dia hamadika ny lasa tsy mety ny ino ny kantoko radio kely adio lasa ohatry misy tsy mety kely ny telefoniko lasa aloha ry havana somary misy tsy fetezana kely ny telefoniko mbola tsy afaka miditra amin'ny fizarana fahatsapana vetivety tsika miandry kely dia hotahiny tompany antsika rehetra mbola maro ny loza hiaritra amin'ny zanak'Israely ny azafady indrindra amin'ny Egyptianina raha ny tena marina fanokafam-bavony resaka sahona io fa fahavalon'Andriamanitra efa nianianany tamin'ny zanak'Israely fa ny Egyptianina hitanao androany tsy hitanao intsony mandrakizay fiandohaniny tsy fahitana ny zanak'Israely miainga amin'ny sahona io vadika moka tonga amin'ny lalitra fa zao reny rehetrarehetra reny mitambatra lalana mandeha makany amin'ny tsy fahitana ny Egyptianina mandrakizay dia mba tahaka izany ihany koa ny fiainana ireo fitahiana fahasoavana mety madinidinika zay nijoroana vavolombelona ireo lalana makany amin'ny fisandratanao ahitan'ny Egyptianina anao eny ampitan'ny ranomasina mena ry havana malala hotahiny tompany antsika rehetrarehetra tonga ny fizarana fahatsapana efa mety ny appel efa afaka miditra manao appel ianareo izay izara fahatsapana rehetra alleluia ka dia mahereza ary ny dia alleluia mahereza fa tonga ny fizarana fahatsapana izy ary ny andro voalohany amin'ny voninahitra n'Andriamanitra inona ny fahatsapana inona ny zavatra voarainareo androany inona no azonareo ambara inona no azonareo tantaraina alleluia aloha sitsika sary efa ao ny mpizara fahatsapana raha efa ao ary raha nabavitsika marina tiana dia andao itsika zavatra ny fitenenana marina tiana anao fitenenana inona ny azonao ambara eo makasitraka pastera dia makasitraka anareo miraharaha fa mambe ny toriteny andrany tena nanamarika an'andra zany ilay tenin'ny sigalite hoe misy olana rehefa misy olana ianao dia tsy maintsy esorina eo ny hoe ny olana iny fa aza miandry ela aza manohatra n'Andriamanitra fa manatona n'Andriamanitra aza miandry loza ho avy akory ary fa ataovy voalohan-dahara n'Andriamanitra tonga dia miverena amin'Andriamanitra mba hiredareda koa ao anatin'izay ny fanompoantsika an'Andriamanitra dia faharoa nanamarika anahy hoe Andriamanitra tompony dia ny fariny amin'ny fiainantsika miaika fahavalontsika fa mahery Andriamanitra ary mitady ohatra hoe karazana negosiasion mitady iny ataoko hoe negosiasion amintsika fampirarahana amintsika foana ny fahavalontsika zany satria mahery ny Andriamanitsika dia fahatelo nanamarika anahy farany hoe ny olona tahin'Andriamanitra dia tsy matahotra ozina na ray canton na 100 taona io ninona ozina atao eo dia rehefa itsika tahin'Andriamanitra dia mifadika fitahiana ao antsika ny ozina apetraka ny fahavalontsika amintsika dia tahiny tompo daholo dia tanteraka amintsika daholo ny tsodrano andrany sy ny teny tsodrano kelikely na fafitena anatin'ny teny tahiny tompo. Halleluia mankasitraka indrindra anao ranabavy Marina Tiana tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manaiky pasoavana anie maro fitianao amin'ny tongozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleluia piditra olona hafa manaraka indray aloha tsika laso aloha asiana sary aloha
raha ohatra ary efa ao indray ary ranabavy Erika dia raso aloha dia menanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia tain'i Jesosy tsika rehetra dia tain'i Jesosy koa pastera mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny toriteny androany tena mamy be ny toriteny mampahery be dia menamina izany tena nakasika anahy dia hoe le tenin'ny ranadamarika teo hoe aza variana fa mila esorina ny izay zavatra mety manavesatra ohatry ny saona izany izay zavatra mainy maloto eo amin'ny fiainantsika mba tsy hahatonga ny iverina indray raha pitso dia menarana le saona mihitsy izany tena nahatonga sainana hoe ny saona vetivety izy pastera hoe mitombo sady mora maimbo izany dia nefany sady ny saona ihany koa izany fa namaloto dia tsy tokony hijanonjanona mihitsy izany raha eo amin'ny fiainantsika izany le zavatra ratsy ataontsika na le zavatra tokony esorina dia tokony esorina aikana satria mandoto sy mahamaimbo ny fiainantsika dia Andriamanitra koa tsy mitady zavatra lavitra be izy hamelezana ny fahavalontsika fa indray zavatra eo akaikintsika eo ihany no entiny hamotehana ny fahavalontsika dia mila miverina amin'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra izany tsika sa rehefa miaraka aminy tsika dia tena hoe tsika tsy manao ninona tsy miady fa misamaritaka amin'ny fahavalontsika fa tsika fotsiny miandry fotsiny tsika mijery fotsiny tsika mitazana efa miaraka amin'Andriamanitra dia ny famaizan'Andriamanitra ny fahavalontsika koa dia mitondra mitondra fahavesarana ho any ny famaizan'Andriamanitra dia mitondra fahavesarana ho amin'ny fahavalontsika ohatra ny farao zao lasa mitondra vesatra ho anazy indray rehefa maty ny saoana satria maimbo ny tanàna tsy maintsy nangonina tsy maintsy nibataina tsy maintsy nanahirana ny fahavalo izany dia tenin'ny pastera farany teo tena nakasika ana hoe na dia manozina antsika raha fahavalontsika satria nisy fotoana niatra taminah mihitsy izany dia Andriamanitra nefa manomana zavatra tsara ho antsika ary mbola mitahantsika izy araka le tenin'ny pastera farany teo hoe izay tahin'i Jehovah dia voataha mandrakizay dia tena hitako hoe niatra tamin'ny fiainako mihitsy izany satria le fahavalo manozina tsy dia mivavaka nefa fa tamin'izany vao nanomboka mivavaka fifoazana ra-panahy dia tena hitako hoe tena raha mijery ny fiainan'ilay nanozina tena nikoroso dia nefa ny fiainako nasandratr'Andriamanitra dia mankasitraka pastera fanampahery be tain'i Jesosy. Alleloia, tain'i Jesosy ranabavy Aingodelina Erika Raka. Manontany moa ranabavy Lira Faralahy hoe hiditra mivantana izy dia naso ampidirintsika mivantana izy. Alleloia, mahafinaritra be izany. Alleloia. Naso ary aloha asiantsika sary raha mety efa tafiditra ato ny anabavintsika Lira Faralahy fa alao mba asiantsika sary izy mba ohatranareo rehetra mba asiana sary sao ozy nareo. Alleloia. Dia ndao ary raha efa ao ary ianao ranabavy Ramatomonisy Lira Faralahy dia menanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao zaraina ary androany falibe izay mahainanao miditra amin'ny vatana eto androany? Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miarahaba ny ratsy sy mampionona miarahaba ny namana anankiray izay nizara teo ihany koa na dia tsy afaka maraka eto isan'andro ary moa dia faly rehefa manana fotoana ohatr'izao satria fantatrareo ihany ny adidy sy andraikitra rehetrarehetra fa dia tena fifaliana satria miara-miasa soa ny zavatra rehetra nandalo tsy fahasalamana kely ny zanakay dia namonjy dokotera tamin'ny andro alina be
dia ohatrany hoe tsy tafandromandry hoe aloha atsy amin'ny akiradio atsy alohan'ny atoriana mihaino ny fampahirezana dia tellement zany ao anatin'izao situation zao hoe miatrika zavatsarotra Madagasikara dia tena mahatsiaro hoe misy herin'ny aizina miady amin'ny herin'ny mazava dia amin'ny fiatrehana cyclone hiainga rapitsoany Tamatavy hamonjy an'ireo mpiray tanindrazana Trabona raha sitrapony tompo dia tena faly mare hoe ninona ozona tononona ho anao dia avadiky ny tompo fitahiana izany. Tena tiako ilay fijoroana vavolombelona tamin'ilay fivarotana fiara zaraina farany teo. Nareo mivady efa fantatro ny témoignage-nareo hitako hatramin'ny trano sy ny parking-nareo taty Madagasikara. Reko be ilay hoe nisy akony tamin'ny fiainan'olona maro ny fijoroanareo dia izaho androany te hampahery hoe ninona mafy niady hatrehany tsirairay izay mivady manokana alohan'ny hatongavana teto amin'ity toerana ity. Fantatry n'izay nahafantatra anay ny tantara fa tena araka ny voalazan'ny Salamo 420 andiny 7/12 hoe efa naniraka olona tena hoe anitsaka ny lohanay Jesosy, nanisy enta-mavesatra teo ambalanay, nandeha namaky ny rano sy ny afo fa ny fehiny rehefa avy eo dia tsy maintsy mitondra ny fitahiana madretrika izy. Dia androany te hampahery koa tsika rehetrarehetra hoe ny ozona rehetra tononona ho anao dia ho avadiky ny tompo fitahiana ho anao. Dia indrindra mampahery anareo mivady fa goavana be ty ministeran'ny meny Jesosy anareo ty dia mahomby aza foana. Dia na tsy voatery henonareo isan'andro ary izay mivady tena miray fo manohana ary manantena fa mbola hifankahita soamantsara ihany tsika amin'ny fotoana andaminan'i Jesosy azy. Dia ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra. Saotra indrindra. Aleloia. Dia mankasitraka be dia be indrindra anao tamin'ny fanetretena ngezabe niditra teto amin'izao fandarina kelintsika zao fa dia faly be koa izay mianakavy kely izay mpiray fanantenana reto napiditra anao teto androany Ramatoa-Minisitra namana Ranabavy mpiara-miazakazaka ihany koa. Dia misaotra indrindra amin'ny firariantso sy ny teny mamy rehetrarehetra dia mirary soanao amin'ny andraikitra ngezabe izay ataonao amin'ny firenena mahavitasoa. Jehovah-Andriamanitra tena omba anareo mianakavy ny tanany mahery anomba anareo amin'izay rehetra atao dia tena hoe ny voninahiny atafika anareo andro aman'alina dia mirary soa tahiany tompo dia aza dino mandalo rehefa tonga aty aminay tsy aty aminay moa zany fa aty amin'ny tany fiavivainganana aty dia efa manantena sady ahita anareo Joel, aleloia, aty a Frantsa aty zany dia mirary soa ny tsisalama ao fa itsika mbavaka vita fandarina dia entina mbavaka manokana avaty ny tsisalama fa rehefa sain'ny pekely hoe ny zavatra tsy milamina dia hoe itsika mbavaka ty taka mahazatra fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra tahiny tompo dia manoroka mamy anareo zay. Tahiny Jesosy mampamangy amin'ny rahalahy Jerison ao tahiny Jesosy. Aleloia. Misaotra n'Andriamanitra, misaotra azy misaotra niditra mivatana teto dia apiditra olona hafa manaraka indray ary tsika izy indray ary ny manaraka ao hoy ianareo apiditra olona hafa manaraka indray isika rehetrarehetra. Ary tsika apiditra andranabavitsika Haingonirina Rodriguez raha vao ry Haingonirina Rodriguez dia inona indray ary mba azonao lazaina inona ny azonao ambara androany maina anao fitenenana. Mankasitraka pasitera name fitenenana dia mankasitraka nareo mirahalahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay hoe nopolofony Mosesy teo amin'ny Farao mihitsy fa Mosesy dia afaka mifanaraka amin'ny Jehovah, afaka mifampiraharaha tamin'i Jehovah. Dia mbola nanontaniany Farao hoe Rovina raha no tianao hisy olona ny isaony. Dia Farao mbola naika hiala nenina ihany hoe mety mbola ho vitan'ny omby asiny ilay izy nefany dia vao tsy tena hoe tsy afaka ilay izy, tsy vitan'ny omby asy. Dia avy eo ary ny tena nirehary Mosesy mihitsy hoe tsy misy ohatran'ny Jehovah-Andriamanitra ity izany. Dia faharoa ilay hoe namela takaitra ny famaizan'i Jehovah izany dia mamela takaitra.
dia maty daholo mihitsy sahona dia sady maty mbola namela no maimbo. Dia fahatelo ilay hoe rehefa milamindamina ihany koa ilay fofona dia niova hevitra indray Farao dia tsy mbola nandefa ny zanak'isy Israely ihany nefa tsy fantatry Farao fa Jehova mihitsy ilay nanamafy ny fony satria Jehova efa nanomana an'ilay loza folo. Dia farany hoe na inona fifonana natao Farao ilay loza folo efa nomanin'Andriamanitra tao. Dia ny Jehovahandriamanitra koa manomana fitahiana ho an'ny olona izay tiana azy fa ozona kosa ho an'izay tsy tia azy. Dia izay ny tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Ranam-pahafiangoviana Rodriguez mahamy be koa fizarana fahatsapana dia Jesosy hamary fity dia mahereza hatrany tombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Indray antsika piditra olona fa manaraka indray izy indray ary ozy nareo niditra ao izy hitanareo mbola tsy niteny teo raha lahatojo mena anao fitenenana inona ny azonao ambary inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Mankasitraka pastera na ame fitenenana dia misaotra betsaka anareo rehetra izay efa nizara fahatsapana mahafinaritra be dia misaotra betsaka manokana ny zoky sady piray fanantenana no madame le ministre zoky Lilia Rafaralahy. Tena mahafinaritra ny fizarana, misaotra betsaka indrindra mamy be dia mahavitasoa amin'ny asa hatrehana rabitsy dia mirary fanasitranana feno ny zanakanazy eo. Amen. Ny zavatra tena nakasika anahy dia le hoe le Farao zany ny mpanao hodiny vomaina mpiakatra an'le saoany. Dia zany hoe mizatra zany ataon'ny fahavalontsika miezaka nohatra tsika fa nefa lasa mivadika fantiantoka ao anazy. Ny mba fahendreny sy ny zavatra ataony rehetra lasa vomay mahapotika anazy. Ny ozy natao lasa mivadika tsodrahany. Aleloia. Dia ohatran'ny hoe tena mahakasika be hoe zavatra ratsy rehetra zany tsy voatery ozina na inona zany zavatra ratsy ataon'ny olona tsika na felonana zany na teny marary zany na inona zany dia ataon'Andriamanitra mivadika tsara foana. Aleloia. Ohatra mampitehiteny indray hoe alao betsabetsaka amin'ny mpanozina sy ny mpanao ratsy fa vao may tena ataon'Andriamanitra zavatra tsara dia tena nahavelo-panantenana be. Aleloia. Dia ny tena nakasika koa le hoe Andriamanitra ny tompon'ny teny farany tena dia ny fahavalo azy dia manao raharaham-pihavanana aminao. Aleloia. Satria manaiky an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra dia tena hoe aseho an'Andriamanitra mahery Andriamanitra. Dia nahafinaritra anahy koa le teny Mosesy teo le sady mirehareha izy amin'ny fananany an'Andriamanitra. Aleloia. Dia tena mahay tokoa aloha ny Andriamanitra tena sady mahery. Dia nakasika anahy farany le hoe tenen'ny Ralamarika teo le hoe rehefa misy problème misy loza efa hita zao fa loza dia tsy andrasana rapitso fa androany dia manapa-kevitra. Aleloia. Tonga dia mivavaka dia mandray fepetra mihetsika mandray fanapa-kevitra. Aleloia. Fa tsy andrasana tsy miandry andro rapitso sy ny afaka rapitso fa androany anio dia anio. Aleloia. Dia voninahitra dia ho an'ny sosatra izany dia mankasitraka raha ireo mirahalahy tamin'ny toriteny. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao rahalahy tojo tao anatin'ny zany fizarana mamy be zany Jesosy hamaly fitianao dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Tapitra ny Halleloia. Misy raha mety nareo misy hira vaovao izay an'ny Talent for Jesus mba hisaorantsika ny ramatoa minisitra izay mpitarika ihany koa izy mivady nitarika Talent for Jesus an'le hira izay hitaraditinareo hira nanaovantsika challenge le anjely ny zareo no mpitarika ny groupe Talent for Jesus dia misy hirandrareo vaovao be ty raha sitrakareo dia alefantsika zany hoe mbola tsy misy clip izy ty fa audio dia io no hira ataontsika androany amin'ity androany ity ka ho alefantsika io hira io dia manasa anao hihaino finaritra n'izany hira zany dia ny sary moa dia ny jingle antsika ny alefantsika moa ny hira ho alefa. Aleloia.
zay no ataotsika tapitra tsina ny fizarana fahatsapana tsy misy tsony ny appelna dia anao an'io iritsika dina no anarany ity no ataotsika dina ny titre nyity iray ity zay atolotra izy reo atsika moa zava tsy atolotra tsika ny zareo fa ao alefatsika eto kosa izy amezitsika voninahitra n'Andriamanitra sady mamezatsika fahafapoany vahiny dia alefatsika ty irtia dia raha mba azonao atao zokililira faralaha dia alefa azo WhatsApp fa tsy WhatsApp izy raha rehefa malalaka ianao raha rivana rapiso dia amoahatsika clip mahafinaritra be rapitsy halleloia dia alefanay aminareo ho fisaorana atsika tsirairay avy mino finaritra dore arytsika aorianany ty irity dia vavaka avatrantsika dia marina ny fotoana tainy Jesosy.
Alleloia. Misaotra anao Jesosy malalany amin'ny fotoana izay totosa somatsara teto indray androany noho ny fahasoavanao. Jesosy malalo, tsy tanteraka ny fotoana teto raha tsy noho ny herinao sy ny tananao mahery. Tahio Jesosy zany teny zany mba hamoa avy zato eny am-pona tsirairay avy. Tahio Jesosy zany teny zany mba tsy ho very anjavona ary tsy ho voatsaingiko ny vorona mpiasa. Jesosy eo izay matoky fanifanainao masina mbola nondraka izany vo zany koa aty anatinay ka tonga zany hamoa avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana Jesosy dia mba tena ho iboboky, ho loharano iboboky ao fiainana mandrakizay aty anatinay. Dia volisy Satana faritra amin'ny rananao Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza na dia vo iray aza atao anatin'izany tenina fafy izany. Fa ny teny rehetra dia anao ny asany. Ny ozona hivadika tsodrano ary ny tsodrano dia ho tsodrano tanteraka amin'ny fiainanay ihany koa. Ka dia izao tsy maintsy ho tahin'ny tompo izay. Misaotra Jesosy misaotra ary apetraka aminao ty alinay ty mba ho alina feno fitsarana. Nisany izy tonga nanatrika teto izy androany dia ianao ane hamaly fitiny tsirairay avy. Ianao ane hamaly fitiny izy rehetra tonga teto androany. Zao Jesosy nanao sakrifisy reto olona reto. Nisy fahafoizana tao amin'ny fahafoizana fotoana, tao amin'ny fahafoizana toromaso, tao amin'ny fahafoizana aina. Jesosy io, ianao nangatahako hamaly araka ny alobean'ny famindraponao sy ny fahasoavanao amin'ny rehetrarehetra zay tonga teto androany. Valio soa ataovy tsapan'ny olona zay nandalo teto androany fa nandalo fotoam-bavaka teto izy. Misaotra Jesosy, ianao namarika ty fotoana ity amin'ny fomba zay tsy takatry ny sainay. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleloia. Amen. Ivavaka amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao mampandrosikana mbavisika Eliana miary ny aina ivavaka amin'ny firenena. Zandry anao ny fitenenana. Somary tseno ny feonao azafady takona be ny feonao azafady indrindra. Zay vao metimety kokoa fa le teo tena takona be azafady anao fitenenana zao. Mankasitraka pasterna amin'ny fitenenana miaraka ivavaka isika rehetra. Andriamanitra io mankasitraka anao zay amin'ny fotoana izay tanteraka androany. Misaotra anao zay Jesosy amin'ny teny fampaherezana izay nomenao anay tsirairay avy indray amin'ity andro ity. Ary indrindra Jesosy ho an'io firenena io Jesosy tena mila an'izany teninao izany Jesosy ny firenenay malagasy amin'izao loza sy vona izay manjohan'ny Madagasikara izao. Jesosy malalo ho tanteraka amin'ny firenenay ny Jesosy ny teninao androany ny loza rehetrarehetra izay mety tonga amin'ny firenena io dia hivadika fitahiana Jehovah-Andriamanitra. Na aviaiza izany Jesosy dia hivadika fitahiana izany Jesosy malalo. Ianao ny hamindra fo ny malagasy rehetra, ianao ny hamindra fo ny tsirairay azy, ianao ny hamindra fo ny nosy-kelina io Jesosy malalo. Dia tena hoe ho tanteraka amin'ny Madagasikara izany teninao androany izany. Ary indrindra Jesosy mivavaka ihany koa izay Jesosy entina eto am-pilatananao Jesosy malalo. Ireo ankonanay, ireo fianakavianay akaiky, ny malagasy rehetra any amin'izay faritra misy an'izany fotoana izany Jesosy. Manokana Jesosy malalo, mandra fo Jesosy malalo, ka ninona Jesosy
izay ankonanay sy fanakaviana no malagasy izay mety potika fananana amin'izao ankehitriny izao Jesosy dia ianao any Jesosy hijery tanana manokana amin'izy ireo hanonitra aforoenana ianao Jesosy malalo fa hainao ny zavatra rehetrarehetra Jesosy mety marary ao misy namony ainy ny olona Jesosy malala dia ianao ny ampiona Jehovah Andriamanitra ianao ny amindra foany izany firenena izany Jesosy fa fantatray fa ianao rery ihany no afaka ny firenena io amin'ny raha fo tsirairay avy Jesosy dia tokom-bavaka manokana ihany koa Jesosy malalo ireo olona izay manana andraikitra amin'ny firenena io ireo mpitondra fanjakana ireo manana didingeza Jesosy ianao hamangy an'izy ireo tsirairay avy miaro an'izy ireo ianao Jesosy anolo-tsaina ianao Jesosy malalo ary indrindra Jesosy malalo tena hitahana izy ireo ary ny fanahinao ny omba anazy Jesosy hijeran'ireo madinika hijeran'ireo izay manana izay trabola izay tradoza Jesosy malalo tsy hijery fotsiny ane izy ireo Jesosy fa tena hoe hitondra fanampiana ny malagasy tsirairay avy dia misaotra Jesosy malalo fantatray fa tsy hamelana irery ianao fantatray fa eo ianao Jesosy ilay mpanangana sy mpanarina ianao no antenainay Jehovah Andriamanitra napetraka feno am-pilatany masany vavaka izany Jesosy voninahitra ho an'ireny. Halleloia akasitraka indrindra anao ranambavy aina tao anatin'izay vavaka mampezana entinao izay Andriamanitra manana fahasoavana any maro fitianao dia mitombotsy sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia misaotra betsaka ihany koa ny rahalahy Markelita amin'ny toriteny sy ranambavitsika Angèle Pagès tamin'ny vavaka fanombohana ianareo rehetra izay nizara fahatsapana ianareo rehetra izay nanao commentaire tamin'ny teny gasy vazaha anglisy allemand dia misaotra anareo ihany koa izay tonga teto androany fa tena zava-dehibe taminay ny fahatongavanareo ary raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto izay raha mbola tsika amin'ireo lanitra Jesosy dia eo netintsika raha pitso amin'ny ora tahaka izao maravataka izany no afaka mihaino ny Aki Radio aiza rehetra toerana misy anao dia mandeha andro aman'alina renaiza ny Aki Radio point radio 12345.com Aki Radio point radio 12345.com misy totrany ezaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina samy tahiny tompo daholo raha pisy resika miona dia bonne soirée daholo tahiny tompo manofisa mamy dia herinandro fandresena be ny herinandro raha pitso mahereza daholo sika rehetra halleluia amen